faly miarabanao tratra vonizao irahantsika mandinika ny tenin'Andriamanitra indray ary dia misaotra ny tompo isika nohon'ny ty herinandro ity izay herinandro irahantsika mifaly nohon'ny fahatongavany ho ely tsy ho ela. Zava-dehibe amin'ny fiainana kristianina manko havana ny mitomba amin'ny fahalalana tsara any Jesosy io satria hafatra napetraky Petera raha teo zany hoe mitombo amin'ny fahalalana tsara any Kristy Jesosy. Mazava loatra fa arakaraky mitombonao amin'ny fahalalana azy no mahatsaratsara kokoa hatrany araky ny averimberina ny hoe fifandraisana amin'ilay Kristy. Anio isika dia andinika lalindalina kokoa ny momba an'i Jesosy io efa hiara-mivavaka isika alohan'izany. Atolotra ianao Andriamanitra ny dera sy ny laza, ny aja sy ny voninahitra noho ny famondramponao sy ny fitiavanao ka nahatafita soamantsara anay ary niara-paly tamin'ny vahoakanao zahay, niara-paly tamin'ny fiangonanao, niara-paly tamin'ny fianakavianay amin'ny fahatsapana fa tena tonga teto amin'izao tontolo izao tokoa ilay mpamonjinay. Misaotra anao zay ny amin'izany. Jesosy Tompo, tsy ianao teraka tany am-pihinanam-bilona ihany nefa ny tianao hifantatra fa ny momba anao rehetra hafatra napetraka ho anay tokoa izany hitomba amin'ny fahalalana anao. Ray ara-mandinika ny teninao indray zahay, ahafantaranay ny momba anao Kristy dia mangataka ny fanahinao masiny zahay hanolotsaina anay ry Tompo mba ho voninahitra sy anaranao ny fahavelomanay. Misaotra Jesosy malalanay. Amen. Fa maromaro ihany ry havana ny nodinitsika momban'ny Kristy Jesosy. Anio sika dia hianatra ny amin'ilay Jesosy teny tonga nofo. Ary izany Jesosy teny tonga nofo zany no fakafakaitsika amin'ity fotoana ity ary manery indrindra izahay mba hitondra fifaliana sy fahasoavana ho anao izany fahalalana lalindalina kokoa lay teny tonga nofo izany. Andinika ny amin'ilay teny tonga nofo isika dia Jesosy Kristy. Ary ny tenin'Andriamanitra izay hodinintsika dia ao amin'ny jaonina toko voalohany, filazantsarany jaonina toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Amin'izany no anatsoantsika fahalalana an'ilay teny tonga nofo dia hitombo amin'ny fahalalana any Kristy. Izao ny voasoratra ao amin'ny jaonina toko voalohany, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no naharina ny zavatra rehetra, ary raha tsy izy dia tsy misy naharina izao zavatra ary izao na dia iray azy. Izy no sy mpiainana, ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Ary ny mazava dia namirapiratra tao amin'ny maizina, fa ny maizina tsy nandray azy. Misy lehilahy nirahan'Andriamanitra jaonina no anarany. Izy tonga ho vavolombelona hanambara ny mazava mba hinono ny olona rehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa no ilay mazava fa tonga ho vavolombelona hanambara ny mazava ihany izy. Tao ny tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Teo amin'izao tontolo izao izy ary izy no nanaovana izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Dia ireo izay mino ny anarany, ireo izay tsy nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika. Ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra miendrika ho an'ny lahy tokana izay tamin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Jaonina nanambara azy ka ny antso hoe izy ilay nolazaiko hoe izay avy aoriko dia efa tonga eo alohako satria talohako izy. Fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Fa ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'ny Mosesy. Fa ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia tonga tamin'ny alalan'i Jesosy. Tsy nisy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana fa ny zanaka lahy tokana izay ao an-tratran'ny ray, izy no nanambara. Ilay teny tonga nofo. Ty filazantsarany jaonina ity dia mitory zava-dalina ary mitory zava-marina manambara ny azo amin'ny tinana
ny atsany ampiandohany zao tontolo zao ka mandra-pifarany zao nahoana ngaho isika satria ny andininy voalohany de manambara hoe tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany ny teny, zany hoe ny tenin'Andriamanitra de fa niaraka tamin'Andriamanitra hatrany am-boalohany. Isika manko raha ohatra ka hoe teraka ny zaza de isika mbola mahita ny hoe zaza miana amin'ny teny, mbola vao miana amin'ny teny io zaza io, fa Andriamanitra dia tsy niana ny teny mihitsy izy, fa ny teny de efa tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany, ary io teny io hoy izy dia Andriamanitra. Eto mila ilaza aminareo fa misy olona manana baiboly fa ovaniny azy io ka ny hoe ny teny dia Andriamanitra de tsy ekeny zany hoe ny tenin'Andriamanitra nye de tena herin'Andriamanitra mihitsy, tena Andriamanitra mihitsy io teny io, tsy misaraka amin'Andriamanitra io teny io, fa raha misaraka amin'ny tenin'ny Andriamanitra de tsy Andriamanitra itsony izy. Ary noho zany dia soloan'ny sasany io mba ahatonga azy tsy hinony hoe ilay teny tonga nofo anie ka Andriamanitra mihitsy, satria mandany maha-Andriamanitra an' Jesosy izy de tsy ekeny ilay teny hoe ary ny teny dia Andriamanitra, la parole était Dieu, tsy ekeny zany fa la parole était un Dieu hoy izy. Ary ovany tahaka an'izany ny soratra masina hoe ary ny teny dia anankiray amin'ireo Andriamanitra, fa tsy ilay Andriamanitra lehibe io teny io. Fa eto sika de mahita hoe ny teny dia Andriamanitra mihitsy, ary io teny io dia tonga nofo. Nahoana ny maha-Andriamanitra azy? Zao manko ny voalaza amin'ny 19 izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy de tsy nisy nahariana ny zavatra rehetra, izy no nisy mpiainana. Io teny io dia loharanon-aina io teny io. Izy no nentina namorona izao tontolo zao, ka raha nyteny Andriamanitra hoe misia dia lay teny, lay Andriamanitra loharanon-aina no nahatonga ny zavatra nisy rehetra teto amin'izao tontolo zao. Ary zany lazany hoe izy misy mpiainana, ary mazava loatra ry havana fa tsy eken'ny olona maro izany, indrindraindrindra rehefa ho tonga sika ilaza hoe io teny io anie ka Jesosy dia betsaky ny tsy hino zany. Fa isika kristianina kosa ampaherezina ianao hino fa io teny io dia Andriamanitra tonga nofo io. Mbola ho hitatsika any aoriana nahoana no tsy maintsy tonga nofo ilay teny tao amin'Andriamanitra. Mbola ho hitatsika any aoriana ny fanazavana ny amin'izany. Fa ny eto de tiana ny manamarika aloha fa hoe izy no nisy mpiainana, avy aminy ny fiainana, ambonin'izany indray ny fiainana ny fanazavana ny olona. Fa nahoana ary ny hoe izy no nisy mpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona. Izao manko ny zava-misy, na de misy aza ny fiainana teo aloha, foronina tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny zavaboary, nomena fofinaina mihitsy Adama sy Eva, dia nanjary nanjakan'ny aizina zao tontolo zao rehefa niditra ny fahotana. Rehefa niditra teto amin'izao tontolo zao ny fahotana ka ny haino ny tenin'ny Satana ny olombelona, dia nanjary ny aizina ny nanarona ny tany ary ny aiziny pito nanarona ny firenena. Voalaza ny soratra masina izany. Fa izao ny zavatra mitsanga, namirapiratra tao amin'ny maizina izy, ny maizina tsy nety nandray azo izy. Inona moa ny tia milazaina amin'izany? Nay Satana aza dia nahalala an'io Jesosy io fa zanak'Andriamanitra izy. Moa fa ninona kory zay sy ianao, ry zanak'Andriamanitra avo indrindra ho tonga ty ampijaly anay va ianao? Nambarany zany, efa nifantatry Satana mihitsy zany, saingy tsy nety nandray azy ny demonia, tsy nety nanaiky azy ny demonia. Ary izany no nahatonga azy ho mpanjakan'ny maizina mandraka androany zao, de mbola mpanjaka ny aizina eto amin'izao tontolo zao Satana, mampiasa zavatra maro samy hafa izy mba hanjakan'ny aizina ao amin'ny olona, hahatonga ny fahazavany Kristy tsy ahazava aminy. Zao nefa no ambarany soratra masina ihany koa, manomboka amin'ny 9 isika ka hatramin'ny 9 tsy namelan'ny tenany tsy hanana vavolombelona ilay teny tonga nofo, ilay mazava, jaonina ny rany hanambara hoe tao ilay tena mazava zay mahazava ny olona, jaonina ny rany hanambara ilay mazava. Izy nefa de nilaza hoe tsy zaho ilay mazava,
fa tonga vavolombelona nanambara azy ihany aho. Nambarany Jaona fa na de miariary aza ny zavatra nataony, na de hita aza ny zavatra nataony Jaona mpanao batisa, de nanambara izy fa tsy izy akory no ilay mazava, tsy izy akory, fa tonga hanambara lay mazava ihany izy. Ary ny fanambarany Jaona lay mazava de izy hoe indro zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotana zao tontolo zao. Rehefa miala eo amin'ny olona manko ny aizy ny fahotana, zay vao miposaka eo aminy ny mazava. Kanefa tsy misy olona mahafaka azy amin'io aizy ny fahotana io, afa-tsy ny fahazavany Kristy Jesosy zay mitondra famelan-keloka ho azy. Rehefa fantany iny hoe maty ny solovonaty ambony hazo fijaliana Kristy, mibebaka amin'ny fahotan'ny olona, raha miaiky ny fahotana izy de mamela heloka ny tompo, ary rehefa voavela heloka ny tompo, mazava ny sainy rehefa avy eo, maizina teo aloha, efa mazava amin'ny tompo kosa ankehitriny. Izany ny mahatonga ny Jaona ilaza hoe tsy zaho no ilay mazava, ilay mazava mahazava ny olona rehetra amin'izao tontolo zao dia Kristy. Ambarany eo amin'ny 9:5 zany, tao ny tena mazava zay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo zao, teo amin'izao tontolo zao izy, ary zao tontolo zao nanaovana azy, nefa izao tontolo zao tsy nahalala azy. Tonga tany amin'ny azy izy, fa ny azy tsy nandray azy. Ny tiany ho lazaina da ny hoe Jesosy tompo raha tonga teto amin'izao tontolo zao de manazava ny olona rehetra saingy zao betsaka na de ny jiosy aza tsy nanda azy, nanda azy, na ny jiosy aza tsy nanaiky azy, tonga tany amin'ny jiosy izy, jiosy ane Jesosy tompo hoe zanaky Maria ane izy, Hebreo ane zany, nefa ny Hebreo aza de tsy nanaiky azy, tsy nanda azy. Zao anefa ny zavatra mahafaly amin'ilay teny tonga nofo. Izay rehetra nandray azy kosa no ny 2:13 de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Izay rehetra nandray azy hoe eny tompoko, na ambony io, na ambany io, na nandihy fianarana io, na tsy nandihy fianarana io, na mainty io, na fotsy io, ninona volokodiny, zay nandray azy de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ndray andro ary avina rany vahiny tany amin'ny toerana iray, dia namonjy fivorian-dehibe asa fitoriana ny filazantsara. Zao fotsiny ny teniny mba ny fampiarabako voalohany tamin'ilay vahiny, satria tsy mahay teny frantsay izy, ary za tsy tena nahay teny anglisy. Zavatra nitranga nefa de zao, mba mahay teny anglisy ihany aho hoe born again, dikan'izany nateraka indray tonga zanak'Andriamanitra. Ka izany tafiditra voalohany tao amin'ilay efitrano hatorinay amin'ny rahalahy. Rehefa niditra izy dia ny teny nataoko tamin'ny voalohany hoe born again, nateraka indray. Vao nandrean'izay fotsiny izy de nifanoroky zay amin'ny rahalahy. Nahoana? Samy tonga zanak'Andriamanitra manko. Izay rehetra nandray an'i Jesosy de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary zany zavatra mahafaly ry havana, nijoro vavolombelona ty mpanompon'Andriamanitra iray ny hoe firenena amin'ny 220 eo zay ozy nitetezitra teo amin'izao tontolo zao. Ary nahita rahalahy foana tamin'izay nalehako rehetra. Fa inona no antony? Misy olona born again, nateraka indray, né de nouveau tamin'izay toerana rehetra nalehany. Izay rehetra nandray an'i Kristy manko de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ary io Kristy zay noraisiny io, ilay teny io no tonga nofoka nonona tamintsika, io ane nolay Jesosy toriana ry havany, io nolay Jesosy, io izy tonga nofo. Jesosy no anarany rehefa tonga nofo izy, Jesosy no anarany, satria zao no nolazaina hoe ny anarany ataona hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Ny andro Noely ve na tanterahany lay teny tonga nofo, haninona? Tsy handehandeha fotsiny eto amin'izao tontolo zao, fa haninona? Hanao ny asam-pamonjena, izany nahatongavany. Satria raha tsy nisy raha latsaka de tsy nisy famelan-keloka, ary zany no hahatonga nofo azy ho tonga nofo, halatsa-dra hisolovoina ny nofo mpanota. Ary zany ny fifalintsika ry havana. Raha ny olona mitady lalan-kafa ahazahoana famonjena, raha ny olona mitady lalan-kafa ahazahoana fiainana mandrakizay, ny olona manaiky ilay teny tonga nofo kosa dia manana fiainana mandrakizay. Fa voasoratra hoe izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana fiainana mandrakizay, izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana fiainana mandrakizay. Ary ambonin'izany zao ny filazany Jaona mpanoratra ny filazantsara hoe hitanay ny voninahiny, efa hitanay ny voninahiny. Ary raha nijery azy zahay de mendrika tena zanaka lahy tokana avy amin'ny ray izy, efa nisy taloha izy avy any amin'ny ray izy,
tsy vo izao izy ny teo fa tena zanak'Andriamanitra tena hitanay mihitsy ny voninahiny. Olona mijoro vavolombelona jaona, anjarany tsiray avy no manaiky na tsia ny amin'ny hoe marina ve ny tenin'ilay vavolombelona. Jaona apôstôly no nanoratra izao hitanay ny voninahiny. Ilay teny tonga no fio raha adinintsika ny 7:20 dia mazava ny hoe loharano-pahasoavana izy io ary loharano-pahamarinana. Loharano-pamonjeny izy noho izany lalana mitondra atsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Fifaliana ho antsika ry havana ny mahafantatra izany teny tonga nofo izany. Ary io teny tonga nofo io ny nahatongavany ihany koa ny 9:20 manazava tsara mihitsy zao fa tsy misy nahita n'Andriamanitra na oviana ho izy, fa ny zanaka lahy tokana izay avy tratra ny ray izy no nanambara azy. Zava-dehibe loatra io fahamarinana ambarany 9:20 io ry havana. Andriamanitra manko de mino an'io Andriamanitra io daholo ny rehetra e. Iza mo miadalina manao hoe tsy misy Andriamanitra de atao mino an'Andriamanitra daholo ny olona rehetra, fa saingy zao avy aiza no hanovozanao ny fahalalana an'Andriamanitra? Avy any amin'ny fanandroana ve? Avy any amin'ny sikidy ve? Avy any amin'ny fomban-drazana ve? Avy any amin'ny kolotsaina ve? Any ve no hanovozanao ny fahalalana an'Andriamanitra? Raha ny soratra masina ny jerena dia tsy afaka hanome anao ny fahalalana an'Andriamanitra marina ireny. Fa hoy Jaona hoe Jesosy lay teny tonga nofo no manambara an'Andriamanitra. Ary noho izany raha misy heverinao fahalalana an'Andriamanitra mifanohitra amin'ny fanambarany Jesosy zanany azy, de izao avelao ny teo aloha fa fahatsokevitra izany. Ohatra raha manao tsodrany malagasy hoe ho tenin'Andriamanitra sy ny razana, izany ve mifanaraka amin'ny fanambarany Jesosy zanany an'Andriamanitra? Manjary Andriamanitra mità ve ny razana araka ny fanambarany Jesosy zanany? Ry havana, izao ary ny fanontaniana petraka aminao. Iza ny manambara aminao lay Andriamanitra lazainao fa inonao? Milaza ianao fa mino amin'Andriamanitra, iza ny nanambara aminao zany? Ny razanao fotsiny ve? Raha misy olona milaza aminao hoe io lamby io 5 metatra io, inona no ataonao mba hanamarihana izany? Raisinao ny metatra de refesinao izy. Ny fanambarany Jesosy Tompo no metatra hanamarinanao ny fahalalanao an'Andriamanitra marina, satria tonga tety ambonin'ny tany Jesosy hamonjy antsika ny nahatongavany, nefa koa hanambara amintsika ny momba an'Andriamanitra. Ko raha mitady fahalalana an'Andriamanitra marina ianao, satria fahalalana an'Andriamanitra de mitondra fitahiana ho anao, fahalalana sitrapon'Andriamanitra fanarahana izany de mitondra fahasoavana ho anao, de henoy zay nanambarany Jesosy Tompo azy. Fa lay teny tonga nofo de tonga teto am'izao tontolo zao hanolotra ny ainy solovonanao teo ambony hazo fijaliana, nefa koa hanambara aminao ny amin'Andriamanitra. Hoengany hitoy atrandy ny etahetanao mba hitombo amin'ny fahalalana lay teny tonga nofo sy ny fahalalana an'Andriamanitra zay ambaran'ilay teny tonga nofo, de hitondra fahasambarana ho anao izany fahalalana izany, satria ny farany de ho fiainana mandrakizay. Ivavaka isika. Saotranao zay Andriamanitra ny fitiavanao sy ny famindramponao, raha afaka mihaino ny teninao indray, afaka nandre ny teninao. Saotranao zay Tompo fa ianao lay teny tonga nofo nidina teto an-tany noho ny fitiavana anay, mba hazava ny sainay hahalala anao Kristy. Ianao lay mpamonjinay, nanolotra ny ainao isolovonanay, ianao lay nanolotra ny ranao fanadiovana anay. Ianao lay tonga hanambara aminay ny ray misaotra Tompo. Mangataka aminao zahay zay rehetra efa nampianarinao nay androany iny, de hitomba ao anatinay ao ka hangetaeta mandraka arivo izahay ny ahafantatra lalindalina kokoa ny mombanao, Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, sy ianao Kristy Jesosy Tomponay, lay teny tonga nofo. Amin'ny anaranao anaovanay izany vavaka izany.